Toy izao indray ny mety ho toetry ny andro any an-dranomasina ny alatsinainy 20 aogositra amin'ny 9 maraina hatramin'ny talata 12 aogositra taona 2022 amin'ny 9 maraina. Afaka manararaotra tsara mitrandraka ireo fiarinan-dranomasina ny mpampiasan-dranomasina sy ireo mpiandrika na izany na tsy izany aza entanina foana mba ho mailo rehefa mampiasa izay ranomasina izay. Ny toetry ny andro ny morontsiraka atsinanana tanjona bobaomby hatrany amin'ny tanjona angotsy, andrahoana vitsy na ibalika amin'ny masoandro ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka 20 hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora, hatratra 70 kilometatra isan'ora indraindray any avaratra Sambava. Anonjabeany ranomasina ahery indraindray avy ny onja 2 metatra sasany hatramin'ny 2 metatra, hatratra 2 metatra sasany any amin'ny tapany avaratra. Tanjona angotsy hatrany Mahanoro, anorana malefaka somary miatoato ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka 10 hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja na anonjabeany ranomasina avy ny onja 2 hatramin'ny 2 metatra sasany. Mahanoro hatrany Taolanaro, anorana tandrifin-drahona indraindray ho avy atsinanana na avaratra atsinanana ny rivotra ka 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonjabeany ranomasina avy ny onja 2 metatra sasany hatramin'ny 2 metatra. Taolanaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena, andrahoana vitsy ho avy atsinanana somary avaratra atsinanana ny rivotra ka 20 hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora. Anonjabeany ranomasina avy ny onja anodidina ny 2 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankabo, ibalika amin'ny masoandro ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka 20 hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora. Ho avy atsinanana kosa amin'ny maraina ka manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora hatrany. Anonjabeany ranomasina avy ny onja 2 metatra sasany hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Ankabo hatrany amin'ny tanjona Vilanandro, ibahan-toerana kokoa amin'ny masoandro ho avy atsimo ny rivotra ka 10 hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja na anonjabeany ranomasina avy ny onja 4.5 hatramin'ny 2 metatra sasany. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava, andrahoana mahalana na ibalika amin'ny masoandro ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka 20 hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora, hatratra 70 kilometatra isan'ora rehefa manakaiky ny Analalava. Adimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja atsasametatra hatramin'ny 2 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby, andrahoana mitsitokotoko iovaova ny fitsokan'ny rivotra ka 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho tonony ranomasina amin'ny ankapobeny avy ny onja ho latsaky ny atsasametatra.